Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy de manonona ny fahatsarany amintsika rehetra. Alatsinainy ny andro. Rehefa alatsinainy tahaka izao dia mavesabesatra isika rehetra na de hoe feno heritsika ara hoentina miatrika ny semaine satria ho an'ny ankamaroan'ny olona dia manao repos rehefa week-end dikan'izay dia mitsahatra kely amin'ny asa aman-draharaha sy ny routine isan'andro dia chargé ny tontolo ara-batana sy ara-tsaina hoentina miatrika ny semaine vaovao indray. Fa izao anefa eo ihany zay hoe vatana chargé, vatana anaty heritsika izay fa ny zavatra misy matetika dia tsy ao lay motivation, tsy ao lay rispo satria mibanjina n'lay semaine ho vakivakiana ny talata, ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma hiditra amin'ny routine indray zany amin'ity semaine ity sy ny sisa rehetra dia misepeger mitambesatra any anatin'ny saina izay rehetrarehetra izay. Fa eo indrindra ianao no entaniko hoe manaova pratika ny soratra masina. Expérience. Manaova pratika ny herin'ny filazantsara. Be da be ny toko sy andininy afaka raisitsika, andravantsika, andravanao an'izay rispo tsy amin'ny toeran'izay, tsy ao anatinao zay. Ohatra hoe ny petera voalohany toko 5, andininy 17, amafesin'ny salamo toko 5:20, andininy 2:20 hoe apetrao aminy ny fanahinao rehetra fa izy no miay anao. Izy no miay antsika, izy no miay anareo. De izay toko sy andininy zay no ataonao pratika, ataonao fampiarana fiainana ao anatin'ny vavaka alohan'ny hiatrehanao an'ity semaine izay tsy misy mahalala ny avoakan'ny rehefa aveo sy ny avoakan'ny apitso sy ny avoakan'ity semaine ity isika. Aveliko tsara hoe ataonao pratika ny herin'ny filazantsara, apetrao aminy ny corps, âme, esprit anao, apetrao aminy ny planine anao familial, social, ny ara-panahy indrindraindrindra izay rehetra revelen'ny fanahy masina ao amin'ny fisainanao sy ny fitadidianao de apetrao aminy avokoa. Atomboy am'izay ny semaine anao ity latsinainy ity. Fa za miteny aminao fa hiakatra hatrany ny tanjakao sy ny fahamatoranao ao anatin'ny contexte hoe mahony tena mipetraka eo ambonin'ny herin'ny filazantsara ao anatin'ny fanaovana ny sitrapony sy ny fiarahanao am' Jesosy Kristy. Expérimenteo dia ho hitanao fa ho feno fisaorana io vavanao io satria napetraka ao teo aminy ny semaine anao. Tianao Jesosy. Veloma tompoko.